fa nalefa antsiranana kosa rehefa avy nalaina ambavany Andriamatoa Jean-Marc Komba izay mpiambina akaiky ny filoha teo aloha Andriamatoa Marc Ravalomanana manana fanazavana makasika izay moa Ramatoa Anitra Razafimanatsoa izay filoha lefitry ny anteny miram-pirenena sady mpiambana ao anatiny Ankolafy Ravalomanana ihany koa. Mahagaga ny mpiambana ao anatin'ny Ankolafy Ravalomanana zava-nitranga tato ato indrindra eo amin'ny fomba entina nadiadiana ny raharaha Jean-Marc Komba izay nilazaina fa niraitsy kombakomba amin'ny fampidiana ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana teto an-tanindrazana. Ho Andriamatoa Anitra Razafimanatsoa filoha lefitry ny anteny miram-pirenena malagasy tokony hitan'ny fiheverana ho nanaovana heloka be vava amin'ny fodian'ny filoha teo aloha an-tanindrazana ary heverina fa ny firosoana ny fampidiniana ny zava-dehibe fa tsy ny fiverenana indray amin'ny fampiatsiana. Raha nisy ny fisamborana sy ny fanaovana garde à vue ny Jean-Marc Komba tany Antsirabe aloha dia avy eo dia nafindra taty Antananarivo tao Fidanana dia ny zavatra manontaniana azy tao anatin'ny ino moa zany fanadihadiana natao taminy dia hoe niraitsy kombakomba tamin'ny fampidirana ny président Marc Ravalomanana teto an-tanindrazana. Na ny tena ny teny frantsay moa zany izy dia complicité fampidina ny président Marc Ravalomanana ka eo no tiako tenenina mihitsy hoe ramatoa zany amin'ny resaka lalàna marina fa hoe za no hatramin'ny nahasobafobahoakana dia tsy afaka manao ny asana mahavoka zany kosa tsy manakana na teny ny zavatra fantatro sy tokony ho tenenina zany. Raha ohatra ka ny teny ianao zany hoe misy complice dia ndika zay misy ny auteur principal ary rehefa atao enquête ny olona anankiray dia le auteur principal no atao enquête voalohany zay vao mandeha ny complice antindra mitoraka aty moa zany dia mifototra le fanaovana an'le enquête lasa le lazaina fa complice indray no anaovana fanadihadiana voalohany zay vao makany auteur principal zany ka le lazaina fa auteur principal eto moa zany everiko fa président Marc Ravalomanana satria izy no lazaina fa tonga jokosoky teto. Ny tiako marina rehefa dia izao hoe ny lalàna iraisam-pirenena na ny mikasika ny zon'olombelona na ny constitution antsika raha dia milaza tsara hoe ny olo-pirenena anankiray dia mananjo ivoaka sy hiditra ny firenena misy anazy izay ny droit d'aller et de venir mikasika ny citoyen ny olo-pirenena tsirairay zany zo ny fodiana tanindrazana zo ihany koa ary safidy ny fandehanana makany ivelany ka tsy io zany tsy misy heloka tsisy lalàna mihitsy manameloka olona anankiray ny fodiana eto tanindrazana zany. Ny fodiana olona tanindrazana anankiray amany raha ohatra ka iny ny anadihadiana lavabe miteraka resabe fa zay droit fondamental zay droit fondamental et liberté fondamentale zay no tokony ajainy tsirairay mety tsy mety nisy tsy vitovikevitra teo amin'ny hoe fodiana na hoe tampoka loatra ho an'ny fitondrana tampoka ihany koa natao anatinay samin'ny mouvance Ravalomanana ary samy neritreritra koa nisy hoe tampoka taminay ihany koa natonga avy président Marc Ravalomanana fa ny tokony tao anatin'ny sainy tsirairay hoe tôt ou tard na hoelana hoaingana tsy maintsy mody an-tanindrazana ny filoha Ravalomanana ary zay 10 taona mipetrahan'izay be dia be ny zavatra mitranga tokony ny zavatra atao zany amin'izao fotoana zao dia hoe positiveny na hoe alaina amin'ny lafi tsara ny fahatonga président Marc Ravalomanana fa tsy tadiavana indray zavatra hafa hifandrangitana ohatra ny fisamborana ny Jean-Marc Komba na hitadiavana zavatra hafa satria tsika tsy manana tsy safidy anankiroa na hifanandrina arakery na hiresaka fampiresaka amin'ny ambony latabatra. Manamafy ny fitakiana amin'ny fampodiana ao an-tranony ao faravoatra ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana ireo mpiaradia amin'ity lehibe nandrom-panjakana teo aloha ity mba hahafaha mitondra ny anjara birikiny amin'ny fampandrosoana ny firenena malagasy. No mafisin'ity mpisolo vava teo aloha ity ihany koa fa tsy didim-pitsarana izay nanenjena amin'ny filoha teo aloha akory no miantra ankehitriny. Raha ny fahalalako anazy aloha hatramintsika miteny zao tsy resaka didim-pitsarana zay didim-pitsarana raikitra na hoe par défaut mbola tsy nampalalana anazy midika zany hoe didim-pitsarana mbola tsy azo ampiarina aminy no mahatonga anazy no mitazomina fa no miantony hafa ary filoha iarajaona ary mampianina tsaroko ny zavatra voateny na tsy teto toerana tamin'ny fotoana maharitraritra kely dia niteny hoe sady tamin'ny fanambarana nataony iny hoe tsy resaka procès ary tsy resaka arrestation kasika ny tsisy arrestation sy procès amin'ny filoha Ravalomanana fa noho ny fiarovana ny ainy fotsiny sécurisation ny fiarovana ny ina moa zany ny ainy zay zany no zavatra misy ka heveriko fa
mitazona amin'izay teny zay izy a satria raha hiditra lalina amin'io resaka didim-pitsarana zay mahabe resaka io satria zany mahafantatra tsara ny miandohany didim-pitsarana io ary hatramintsika miteny zao na dia tsy afaka miexercena profession avocat intsony ary a mbola afaka kosa mampita amin'ireo avocat zay mikarakara ny président Marc Ravalomanana amin'izao fotoana zao a momba io dossier iray manontolo io. Mariana fa misy mifampitoniana ankehitriny eo amin'ny fitondram-panjakana sy ny tariky ny Akola Ravalomanana amin'ny famerenana eny amin'ny trano fonena ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana.